mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Novambra ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazantsaramasina nakany marika toko 10 marika toko 10 andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito amby roapolo fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny nivoaka nankeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray nihazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe: mpampianatra tsara, inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy: nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara raha tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mamety volombelona mandainga, aza manambaka, manajany rainao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy: mpampianatra, izany rehetra izany efa nitandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe: diso zavatra iray aloha ianao, mandehana amin'ity izay rehetra anananao ka omeny malahelo dia narakitra an-danitra ianao. Ary avy anaraka ahy dia nanjombona tery ny tarehiny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe: manao ahoana ny hasarotry ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny. Fa Jesosy namaly ndraiky nanao taminy hoe: anaka, manao ahoana ny hasarotry ny idirany matoky ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia taranjona indrindra izy ka nanao taminy hoe: izy indray no azo vonjena. Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe: raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy matahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Ray masina manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Hiakatra any Jerosalema, Jesosy an-dalana hiakatra any Jerosalema no tojo ity tovolahy iray, ny filazantsara sinoptika hafa Matio na Luka dia miresaka hoe tovolahy tanora ity tonga izay nanatona an' Jesosy ity. Jesosy vao nivoaka nankeny an-dalana. Jesosy tao an-trano. Jesosy tao an-trano, tao amin'ny toerana anankiray ilay voambolana hoe nivoaka nankeny an-dalana. Jesosy nankeny amin'ny vahoaka dia nahita vahoaka, nahita olona anankiray teo vonjena. Ilay sary eto izany dia tahaka ny hoe Jesosy nihaona amin'ny olona, nihaona amin'ny olona dia inona ny fahantarana napetraky ny olona, ahoana ny ataoko mba ho vonjena. Ilay voambolana hoe nivoaka nankeny an-dalana dia toy ny milaza hoe Andriamanitra naniraka an' Jesosy niala tao nivoaka ny fanjakan'Andriamanitra, niala tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha vao niala tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy hamonjy ny olona dia tojo olona mangetaeta teo vonjena. Dia rehefa nihaona tamin'ity izay ilay sary amin'ny arakeviny. Fa raha tohizantsika ilay famantarana na ilay tantara tantarain'i Jesosy dia tonga ilay tovolahy izay teny tamin'i Jesosy hoe: ahoana moa ny ataoko mba ho vonjena? Nitodika tamin'i Jesosy izy niteny hoe mpampianatra tsara. Dia hoy Jesosy hoe: ahoana moa no ataonao hoe tsara? Iray ihany ny tsara dia Andriamanitra. Fa nahoana Jesosy no tsy nanaiky ho natao tsara? Fa angaha moa Jesosy tsy tsara? Fa angaha Jesosy tsy Andriamanitra? Fa angaha Jesosy tsy avy tamin'Andriamanitra? Angaha Jesosy tsy zanak'Andriamanitra? Ny fotom-pinoantsika ny manazava fa Jesosy dia sady olombelona no Andriamanitra. Ary mipetraka eo amin'izay toera maha-olombelona izay Jesosy miresaka amin'ity tovolahy ity hoe: za nge olombelona no hitanao eto hoe marina fa Andriamanitra. Zay mahatonga lay mpametraka fanontaniana eto hoe mpampianatra. Tsy nitodika tamin'ilay raby misy loatra izy, fa nitodika tamin'ilay raby mpampianatra. Zay mahatonga an' Jesosy niteny hoe: raha raby mpampianatra no eritreretinao dia izao tsy misy tsara, fa iray ihany
ny tsara, tsy nitodika tam'ilay Jesoa Andriamanitra izy zany fa nitodika tam'ilay Jesoa olombelona, dia nanaraka an'izay lojika zay Jesoa de niteny tsy misy olona tsy misy tsara afa-tsy Andriamanitra. Fa rehefa ndresaka tamy Jesoa lay mpianatra lay mpametraka fanontaniana, ahoana ary ny ataoko mba handovako ny fiainana mandrakizay, dia nivaly tenin'i Jesoa didy tsotra, tsy ny didy folo rehetra no nitenenin'i Jesoa mazava ho azy, tsy misy tao hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany, aza manao sarin-davatra voasokotra, tsy zay fa tsy zay no marian'i Jesoa, no hoe manajà ny andro sabata, zany hoe tsy lay fifandraisana amin'Andriamanitra akory, satria fazantsika fa ny didy folo de mizara roa, didy voalohany a dia ny tapany voalohany dia ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany, aza manao sarin-javatra voasokotra ka mivavaka aminy na miankohaka aminy, hajao ny andro sabata mba hanamasina azy, dia ireny didy ireny zay ataontsika hoe aza manonona foana anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, dia ireny didy ireny zay didy zay mampifandray atsika amin'Andriamanitra, tsy iny ny fandraisahan'i Jesoa eto. Fanjakan'Andriamanitra no nangatahany ty tovolahy ty fanontaniana hoe ahoana ny idirako amin'ny fanjakan'Andriamanitra, saingy tsy ny mombana tsy ny fifandraisan'ilay zazalahy tamin'Andriamanitra akory nataon'i Jesoa zava-dehibe, fa lay fifandraisan'ilay zazalahy amin'ny olombelona. Ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, tsy tokony rajerena amin'ny tokony ho izy, tsy tokony fanontaniana mipetraka ve ny hoe ahoana no hatsaratsara kokoa ny fifandraisako amin'Andriamanitra mba hahatonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy zay ny valitenin'i Jesoa, fa le didy efatra voalohany tsy zay no nametrahan'i Jesoa fanontaniana hoe efa natsainao ve ny hoe na sabata, efa natsainao ve ny hoe tsy manonona foana an'Andriamanitra, tsy zay no nataon'i Jesoa ho zava-dehibe. Fa Jesoa manao hoe efa natsainao ary ve zany lay fifandraisana amin'ny olombelona, ianao dia tsy mamono olona, tsy mijangajanga, tsy mangalatra, tsy manao avolombelona mandainga, tsy manambaka, manaja ray aman-dreny, efa nataonao ve zany? Zay everitsika hoe raha tena jerena dia didy tsotra amin'ny andavanandro, didy tsotra amin'ny andavanandro, didy zay iainan'ny jiosy rehetra amin'ny ankapobeny. Io Jesoa vitanao raha ve zany zavatra tonga amitenentsika hoe bazika, zavatra niainan'ny jiosy rehetra amin'ny ankapobeny io, dia zay natonga an'ilay zazalahy nitemana hoe hatramin'ny mbola kely ange, hatramin'ny fahazazana de niainan'izany daholo ny olona rehetra, niainan'izany didy zany ny olona rehetra. Raha izay hozy zazalahy de zao tokony tafiditra ao fanjakan'Andriamanitra raha izay, fa inona ny mbola tsy ampy te hijery azy Jesoa. Dia hoy Jesoa manao hoe mandehana, diso zavatra iray loha ianao, mandehana amidio zay rehetra nananao ka omeo an'ny malahelo dia nanarakitra any an-danitra ianao. Amidio izay rehetra nananao ka omeo an'ny malahelo dia nanarakitra any an-danitra ianao. Lay tenin'i Jesoa hoe amidio zay rehetra anananao ka omeo an'ny malahelo dia ananarakitra any an-danitra ianao, ary evy anaraka. Nahoana moa no tsy tonga de nitenenin'i Jesoa fotsiny zao manao hoe mandehana zarao ny fanananao, fa nahoana no mbola asain'i Jesoa mivarotra lay olona, nahoana, inona ny dikany le hoe mandehana aloha amidio, de zay vao avadio vola io fanananao io dia zay vao zarainao, vao rakitra ho anao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe anelanelan'ny hoe avy hatrany de mizara sy ny hoe mbola mivarotra de misy lafin-javatra maromaro. Voalohany a dia ahoana no andovako ny fiainana mandrakizay. Lay teny hoe mivarotra dia milaza fahafoizana kokoa. Raha ohatra ka mivarotra zany teo fomba fisainana jiosy moa dia ny mivarotra de zao milaza zavatra tsy anao ianao, milaza zavatra tsy anao ianao ary milaza zavatra hakatombony. Raha ohatra ka mivarotra ianao de ny ao an-tsaina ny mpivarotra zany de zao olona tsy natao anazy io, natao ho tahaky ny fitadiavana io, natao hakana tombony io.
De ny sary tiany Jesosy ho ao an-tsainy ty zazalahy ty zany na ity olona zay metraka fanontaniana aminy ity dia ny tsy eritreretany mihitsy fa io zavatra ho amin'io de anazy. Io zavatra ho amin'io, io vola mikarena ho amin'io dia tsy hoe anazy akory io. Io zavatra io dia natao akana tombony tahaka ny zavatra rehetra amin'ny fivarotana rehetra. Raha ohatra ka hoy Jesosy ny teny fotsiny manao hoe mandehana zarao, de am'izay fotoan'izay tsy mieritreritra tombony lay olona ary mety ho faty antoka mihitsy azy izy. Raha tonga de manao hoe mandehana zarao de tsy eritreritra tombony mihitsy izy fa ny tiany Jesosy ao an-tsainy iteny metraka fanontaniana de zao manao hoe tsy maty antoka ianao raha toa ka manolotra ny fanananao ho amidy. Zany hoe tahaky ny mpivarotra nge ianao zao hoe zay nomenanao tao de zao ho amidinao hahazo tombony ianao. Zany hoe tiany Jesosy ho takatra ity mpiaino ity zany fa tombony no azony fa tsy faty antoka akory. Raha sainy teny hoe mandana mividy, mandana mivarotra de zao tiany Jesosy ho azon'lay olona fa mpivarotra ary maka tombony izy eo am-panaovana an'izany. Fa tsy hoe mizara avy hatrany fotsiny de toy ny mpanao asa soa, toy ny hoe manao asa soa ka de mety ho faty antoka ny fieritreretany azy. Ary dia izay toe-tsaina zay hoe tombony ho anao ny fanjakan'Andriamanitra. Lehibe lavitra no lay eo ampelantananao, lay harena eo ampelantananao no azonao fa izao ahazo tombony ianao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Saingy tsy hitan'lay tovolahy, tsy hitan'lay metraka fanontaniana zay lôjikan'i Jesosy zay, fa ny hitany de zao lay harena teo aminy ny zaraina. Ny tao an-tsainy de ny hoe mizara izy, manome fotsiny izy ka dia malahelo izy. Tsy tazan'lay hoe tombony ho anao ange io, tombony io satria ahazo rakitra izy toy ny manao investissement izay le hoe ahazo rakitra ianao any an-danitra. Zany hoe Jesosy de mametraka tsara ao an-tsain'ny mpino hoe ho anao zay manao ny asan'Andriamanitra de zao tadidio tsara fa tombony io. Ary toy ny mametraka tahiry azy ianao any amin'ny banky, toy ny mametraka tahiry any an-danitra Jesosy efa niteny hoe manao hoe any an-danitra nge tsisy kalalao mihinana azy, tsisy mpangalatra. Dia tombony no azo zay toe-tsainy zay mihitsy ny tsy azon'lay nametraka fanontaniana fa ny hitany de zao hoe lay izy maty antoka. Ary io zany afaka malala amin'ny asa fanompona de ndraindray tsy tazantsika mihitsy ity lôjikan'i Jesosy ity tiany Jesosy ho azotsika ity de tsy azotsika fa nieritreretintsika de zao foana manao hoe za manome maty antoka, za foana no manome, za foana no mizara, za foana no mizaka, za foana no mandany fotoana, za ny lany vola, za lany andro, za lany fahasalamana, zay foana no hita. Fa ny tiany Jesosy takaritsika de zao itsika manao ny asan'Andriamanitra de tsy faty antoka akory. Ary efa ambarany epistily zao tany Paoly ny epistily ho an'ny Hebreo io manao hoe amin'ny fotoan'andro nke no ijinjanao raha zeraka ianao. Ary zay mahatonga an' Jesosy eto ny teny manao hoe tsy mpampianatra tsara izy eto. Ny antony de zao tena lôjika ataotsika hoe resaka varotra mihitsy ny resahan' Jesosy ho antsika moa zany izay mety ho mahazatra antsika de ny hoe aiza kosa ve de hanao takalo amin'Andriamanitra, aiza kosa ve de hanao sanatria hiady varotra amin'Andriamanitra. Ary io le mahatonga an'lay théologie de la prospérité manao hoe manome za de aveo ho mahazo. Izay mihitsy nefa no asehony marika eto hoe manome ho an'Andriamanitra, mizara ho an'ny mivarotra de mizara vola de aveo toy ny mahazo tahirany an-danitra. Dia raha toa ka jerena amin'ny toe-tsaina protestanta, raha jerena amin'ny lôjika protestanta de tsy zay ange ny fampianarana. Ny fampianarana de zao fahasoavana, fampianarana de zao tia an'Andriamanitra tsy misy takalony, fahasoavana de zao tia an'Andriamanitra sy tia ny namana tsy misy fepetra, zay le agape. Fa ahoana ny fampianaran'i Jesosy eto? Jesosy eto mampianara antsika hanao kajy, Jesosy eto mampianara antsika mampitamana hoe hay ve kay misy kajy atao ihany, hay ve misy zavatra atao hoe mieritreritra ho toy ny manao zava-dehibe, ny effort, ny ezaka zay efa lavin'ny protestanta. Zay mahatonga an' Jesosy eto hiteny manao hoe tsy za ange ny tena tsara fa Andriamanitra.
sanatria tsy mandatsaka ny mahatsaran' Jesosy loatra marika eto fa te hiteny amintsika manao hoe Jesosy miresaka amin'ny lôjikatsika olombelona. Jesosy mipetraka tsara teo amin'ny natakatra tsara ny lôjikany ity tovolahy-mpanan-karena ity zay tsy mieritreritra fa tsy tombony de mipetraka eo amin'ny toerany lay olombelona mipetraka eo amin'ny lay Jesosy olombelona mipetraka tsara eo am'le lôjikantsika olombelona zay mahatakatra tsara mamaiky atsika dia ny fitiavana ny tombony. Tena hitsiny Jesosy tsara mihitsy manao hoe zao no izy raha teo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao de zao matokia fa tsy fatiantoka akory ny fahafoizana, tsy fatiantoka akory ny fahafoizana. Tsy takatr'ilay tovolahy zany de nialy izy de nametraka fanta dia fehy-teny Jesosy niteny tamin'ny mpianatra manao hoe hitanareo sarotra nidiran'ny manan-karena de nabinkely ny matoky ny harena, ny matoky ny harena de gaga amin'ny mpianatra. Ahoana moa zany nitohatra ny olona hitandretra tao amin'ny fiarahamonina le mpanan-karena manao asa soa, le mpanan-karena mizara zay no hita mpianatra tao anivon'ny fiarahamonina fa tsy hitan'ny mpianatra ny toe-pony le mpanan-karena fa ny hitan'le mpianatra de zao ny asan'lay mpanan-karena to manome izy to mizara izy de hoy Jesosy ka tsy raha manome mizara ny zava-dehibe fa le toe-po hoe manaraka an' Jesosy. Mpianatra zany etrereo de tena tsisy mpanan-karena vovonjy sosa ve zany jerena eto izy to babafoy to manao zavatra ao anatin'ny tempoly manao zavatra amin'ny sinagoga de reny ve zany de tsy hovonjena de iza tsony no hovonjena. Jesosy dia nanantitra an'le teny ery ambony manao hoe amidio ny fanananao zarao an'ny malahelo avy anaraka ny zava-dehibe dia lay fanarahana any Kristy ary dia iny tsy azo ny mpianatra le hoe manaraka any Kristy le izy tsy hoe mivarotra fotsiny tsy hoe mizara fotsiny le izy zany tsy hoe manome fotsiny fa le manaraka any Kristy zany hoe miainina ny fiainan'ny Kristy zany hoe manaraka an' Jesosy dia milaza tsy manana atasy tsy manana fifikirana tsy manana zavatra tiana ivelan' Jesosy ary io no tsy azo ny mpianatra ka nahatonga an' Jesosy naka lesona manao hoe matoky ny harena. Raha vao manana zavatra fikirina noho Jesosy de zao tsy mbia ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Miavako namaly Jesosy manao hoe tamin'ny mpianatra manao hoe tsy hain'ny olona zany fa hain'Andriamanitra satria sahirantsaina be mpianatra hoe ahoana moa zany mahita mpanan-karena tsy avara-trano, mahita mpanan-karena tao Tsimotrano, mahita mpanan-karena tao Drefa-trano, mahita mpanan-karena tsy tanàn-trano, mahita mpanan-karena bebe manodidina anay ary olo reo de hitanay fa to mba mahafo ihany de iza tsony zany no vonjena kivy ny mpianatra de hoy Jesosy tsy hain'ny olombelona zany fa hain'Andriamanitra. Inona le hoe tsy hain'ny olombelona? Tsy hain'ny olombelona ny manova ny fon'ny olona hiala amin'ny fifikirana am'izao tontolo zao fa hain'Andriamanitra tahaka ny Zakaiosy. Hain'Andriamanitra ny nanova ny fon'ny Zakaiosy tsy ny olombelona nahova ny fon'ny Zakaiosy. Tsy ny rafim-piarahamonina nahatonga ny fiovapon'ny Zakaiosy. Tsy hoe nahita ny mahantra be dehibe nanodidina azy Zakaiosy de niova fo. Tsy hoe nahita ny fampianarana maro isan-karazana ataon'ny fariseho sy ny mpanohan-dalàna Zakaiosy de niova fo. Fa Jesosy niantrano tao amin'ny Zakaiosy. Jesosy niona Zakaiosy niona tamin'ny Jesosy no nanova ny fiainan'ny Zakaiosy. Ary zay le tenenin'i Jesosy eto manao hoe tsy hain'ny olombelona zany fa hain'Andriamanitra. Andriamanitra ny mahay manova ny fon'ny olona matoky ny harena anjary hanaraka an' Jesosy. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Afaka malala inona ny lesona zay asehony tediny soratra masina ity ary am'izay famoasantsika ny hevitry ny soratra masina tapany voalohany zay zavatra roa lehibe. Voalohany de zao azotsika atao ny miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy zavatra sarotra miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra io tenenin'i Jesosy io zavatra andavanandro zany hoe
tiany Jesosy takatry le mpapetraka fanontaniana ary tiany Jesosy takatritsika fa tsy zavatra impossible, tsy zavatra tsy azo hotakarina, tsy azotsika idigana ny fanjakan'Andriamanitra. Vitatsika ny miditra ao fanjakan'Andriamanitra fa izao miankina amintsika ilay izy, tsy miankina amin'Andriamanitra fa miankina amintsika. Ny lalana nataon'Andriamanitra idirantsika ny fanjakan'Andriamanitra de tsotra, efa nitsorin'Andriamanitra, saingy izao miankina amintsika ilay izy, miankina amin'ny safiditsika, ary io safiditsika io dia io le hoe am'dio ny fanananao ka zarao ome ho an'ny malahelo dia avianaraka. Io safiditsika io tsy safidin'Andriamanitra fa safiditsika. Ndika izany de izao azonao atao tsara ny makao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa izao misafidiana no ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny lay hoe misafidy, ahoana lay safidy? Ny safidy de izao fitiavanamana, ny safidy de izao lay tsy fifikirana amin'izao tontolo izao. Efa nambaran'Andriamanitra antsika ary ny lalana tamin'ny alalan'i Jesosy, raha te handova ny fiainana mandrakizay isika de izao aza mifikitra amin'izao tontolo izao, aza manompo izao tontolo izao, aza topoina ny materiela, ny vola, ny harena, ny ego, ny firekevitra, ny be dehibe ny mety totopon'ny olona na hatakarany olona ny Jesosy, tiany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, saingy izao tsy vitany ny miataka am'izay zavatra fikiriny zay, ary atakaliny an' Jesosy mihitsy aza ireny zavatra ireny. Fa ny faharoa lehibe zay tiany Jesosy ho takatritsika amin'ny teny dinintsy otra masina de izao tsy vitatsika ny manova olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra ihany no manaisotra io fifikiratsika amin'izao tontolo izao io. Andriamanitra ihany mahay ny zavatra rehetra, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ary izy ihany no mahay manova olona. Tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra, na inona na inona, hainy ny zavatra rehetra. Raha mitentsika hoe hainy, dynamis lay matoa lay teny ampiasain'ny Marika eto hoe hainy zany hoe ery ao amin'Andriamanitra. Ao amin'ny soratra masina misy voambolana anankiroa mifanakaiky be de ny dynamis sy ny exousia. Ny exousia de alaintsony hoe autorité, ny dynamis de le pouvoir, zany hoe lay dynamis ny resahan'ny Marika eto, zany hoe lay herin'Andriamanitra, lay maizy azy an'Andriamanitra no manova ny olona ka mahatonga ny olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eo zany de izao, ahoana no mahatonga sy mahatonga anao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de anankiroa. Voalohany de izao, efa nivoan'Andriamanitra ny fanjakana idirantsika, afaka makao sika, saingy izao satria tsika mpanota de tia tena foana isika, satria tsika mpanota de misy zavatra fikiritsika indraindray, manana an'izany avokoa ny olona rehetra, de misy zavatra fikiritsika ka mahatonga atsika miazoazo eo ambaravarany fanjakan'Andriamanitra. Io miazona atsika tsy tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io fa eo ambaravarany fanjakan'Andriamanitra de ny fotsika. Dia iza no afaka manova an'izay? Andriamanitra rery ihany. Zay ny antsoina hoe fahasoavana. No zany de izao tsy afaka mitentsika za manao hoe tsy ilaina ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra raha ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io nitenenin'i Jesosy io mipetraka misy mihitsy ny etika ny olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy afaka miteny koa tsika manao hoe tsy ilaina indray ny fanavaozan'Andriamanitra. Tena ilaina ny fanavaozan'Andriamanitra. Reo zavatra anankiroa reo zany no eo ampelantanan'ny mpino. Ny voalohany dia ny fahatsapany, fampanota izy ka mila n'Andriamanitra hanova ny fony. Fa ny faharoa de izao, mila fitondratena mendrika ho an'izay olona, ho atsika zay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Afaka malala toko atsika zany, tsy mampakivy atsika zany, toko atsika ary mampahiry atsika Jesosy, fa izy no manova ny fontsika, manadio atsika, mahatonga atsika ho ao le fanjakan'Andriamanitra ary tsy heritsika mihitsy, mahatonga atsika tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Na izany kosa aza nefa de izao, misy zavatra andrasan'i Jesosy amintsika de ny fanajana ny hafa, fanajana ny didin'Andriamanitra, reo tsy afa-misaraka. Vavaka sika, tompo am'izotranao zahay,
fa nasehonao taminay mazava ny lalana mahatonga anay eo amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Ny fanajanay ny namanay, ny mpiarabelona aminay, ny fanajanay ny didinao, ny tsy fanombanay ny fiainan'ny hafa, fanajanay ny fiarahamonina. Saingy aty anatinay de mbola misy mandrakariva fakafizana izao tontolo zao ka manjary vato misakana anay tsy ho tafiditra ao amin'ny fanjakanao. Saotra Tompo fa mazava fa hainao ny zavatra rehetra. Ianao no manova ny fonay. Ianao no mahatonga anay ho tianao mihoatra ny zavatra rehetra. Ianao no manaisotra anay tsy hifikitra amin'izao tontolo zao. Ny hazo fijalianao Jesoa no efa nanombotra ny fakafizana izao tontolo zao aty anatinay ka mahatonga anay afaka miaina ny teninao ary afaka manatona anao amin'ny fanjakanao. Ampahiray zay Jesosy amin'izao herinandro manomboka izao mba ho tianao. Atsiaro fa ao aminao no misy ny fihavozam-piainana, ao aminao no misy ny fihavozam-panahy amin'ny alalan'ny rany Jesosy zanakao. De taio ary ity tontolo andronay ity ho tontolo andro hitiavanay namana, ho tontolo andro hiankinanay aminao tsy hifikiranay amin'izao tontolo zao, ho tontolo andro hiainanay ny fibebahana sy ny fahamasinana. De taio mba hahafokatra ny asanay ary mitoera aminay ho fifaliam-piainana ny tontolo andronay ny Jesosy. Amen.